Androany zany sika hiresaka momba ny famonoana feno abibiana izay nataon'ny pôlisy tao Frantsa tamin'ilay tovolahy 17 taona natao hoe Naël tao amin'ny Nanterre quartier tao Marseille izany. Maro dia maro zany ny zavatra mifamaofao ambadiky ny karazana ataontsika hoe brutalité policière iny izany. Satria dia amin'ny maha-renim-pianakaviana ny tenako aloha zany dia tsy haiko zany ny hoe tsy ametraka ny karazana sentiment na ny fihetseham-po zany amin'ny falahilovana ny nahafatesan'ny Naël. Maro dia maro ny débat azo atolotra zany momba n'iny tragédie tao Frantsa io satria dia taratry ny fiarahamonina misy ankehitriny zany eo amin'ny ataontsika hoe ny Occident sy ny tany andalam-pandrosoana izany izay hoe mila ravinahitra zany any amin'ny Occident. Ho fakafakaitsika zany ny manodidina an'iny karazana tragédie iny satria fipoahana ara-tsosialy izay efa nitondra lonilony tamin'ny fotoana maro dia maro mihitsy zany ary nanarakaraka tao ihany koa zany ny tantara rehetra tamin'ny resaka hoe fanjanahantany, manarakaraka ao koa zany ny fifandonan'ny culture tsy mitovy, ny fifandonan'ny ataontsika hoe finoana tsy mitovy, ny saranka tsy mitovy, ny volokoditra tsy mitovy na ny ataontsika hoe rasisma zany, ary miditra ao ihany koa zany ny fitaizana ny zanaka ary ny condition sociale izay iainan'ny ray aman-drenireo ankizy ireo izany. Ka misy fifandonana, fipoahana mahery vaika zany tao ambadika izay zavatra rehetra izay satria nisy zany ny ataontsika hoe fifandonana tao anatin'ny atezerana izay nampirongatra korotana ny atefa hatrany amin'ny resaka politika, ny atefa hatrany amin'ny resaka fiarahamonina, ny atefa hatrany amin'ny resaka rasisma, ny atefa hatrany amin'ny fisavoritahana tao Frantsa sy ireo departemanta frantsay izany zavatra rehetra izany. Iza zany moa no omentsika ny adisoana zany moa ve ilay pôlisy nitifitra any Naël sa i Naël sa ny ray aman-dreniny Naël sa ny fiarahamonina manodidina ny tsirairay. Tokana ihany nefa no nahatonga an'izany karazan-javatra izany dia ny hoe tao anatin'ny atezerana zany no nisy ny fivoahan'ny pulsion na ny ataontsika koa zany ny hoe ny zavatra rehetra any anatin'ny subconscience ny tsirairay ny poka tao anatin'ny segondra vitsy zany tanatin'ireny zavatra rehetra ireny. Itodiantsika zany hoe inona no nahatonga an'ilay famonoana izany. Izany hoe i Naël zany dia zazalahy 17 taona teratany algériana zany izy io mipetraka ao Frantsa ary monoparental zany ny reniny zany hoe ilay vehivavy zany manano tena izany. De tsy nanana permis de conduire aloha zany i Naël ary efa voalaza hono zany fa efa fanaony zany hoe mitondra tomobile tsy manana permis de conduire io. 17 taona monja izy zany ary livreur de pizza zany no asany. Tamin'ny talata fa 17 ny jona teo zany no nisehoan'ny trangan-javatra mampalahelo dia mampalahelo satria rehefa nasain'ny pôlisy nijanona zany dia nangataka ny permis sy ny rehetrarehetra zany ny pôlisy dia nanao karazana fandavana zany ny
i Naël sy ny namany tao anatiny tao zany de tsy nety nijanona zany tsy nety nampiseho ny permis de conduire, tsy nety niresaka fa nampiseho fihetsika zany hoe andeha idémarrer zany ny tomobile fa tsy hiaino an'ilay polisy. Nanafotoina an'ilay polisy zany izay fihetsika izay satria izay zany le ataon'ny zareo hoe fandavana ny lalàna izany. De niteny zany ilay polisy hoe hotifiriko ny basy ianao zany raha ohatra ka tsy miaino ahy. De nandeha ihany zany i Naël de ny basy nefa efa nanambana zany teo amin'ny lohany de vatany vao nidemary zany i Naël de napoka ny polisy zany tao amin'ny lohany ny basy. Mampalahelo de mampalahelo ny fandehan-javatra toy izany satria rehefa no adiadiana zany de hoe tsy tokony anafakain'olona zany ny raha amin'ny lalàna zany ny toe-javatra toy ireny satria vitany hoe sazy amin'ny vola ambonimbony eo amin'ny 7 000 € eo zany de misy sazy ihany koa zany any am-ponja amataomany maromaro zany raha ohatra ka misy zany ny karazana délit ohatran'izay zany. Kanefa zany ilay fahafatesana zany de ohatrany hoe mavesatra be zany anoloan'ny hoe eloka vita izany. Ny zava-misy zany de milaza ny polisy fa efa maromaro zany ny karazana ohatrany hoe fandikana lalàna ohatran'izay zany misy ao Frantsa zany de efa makaleo an'ry zareo zany ilay toe-javatra. Nahoana nefa zany no hoe ny afara hatrany amin'ny famonoana mihitsy zany ny afaran'ilay hoe karazana fandavana zany ka eo zany no mitondra ny discussion maro zany amin'ny toe-javatra io satria hoe nahoana de nalaina ny ain'ilay zaza kanefa ilay zaza mbola tsy ampy taona zany hoe mbola ao anatin'ny ataontsika ihany koa zany ilay terme hoe délinquance. Izany hoe ny délinquance zany de le hoe zaza mbola miala sakana zany ho sisitsika malagasy de mbola tsy tena hoe mahalala, mbola tsy tena responsable zany ny fiesiny sy ny hoe ny zavatra ataony ary koa zany ny hoe conséquence ny acte zany izay ataony. Manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia tezitra zany ny mponina tao amin'io tanàna tao hoe Nanterre io de nandoro zany ny magazay, nandoro ny birao, nandoro ny karazana institution maro de nitatra zany zavatra rehetrarehetra izany presque tany amin'ny province maromaro tao Frantsa ary nitatra ihany koa zany tany amin'ireo hoe département frantsay zany. Efa naneho ny heviny zany ny akabeazan'ireo hoe mpitondra politika zany tao Frantsa efa naneho ny heviny filoha Emmanuel Macron zany hoe izy zany nanomba zany any ilay fianakavian'ny i Naël zany hoe brutalité policière, injustice sociale zany izany zavatra izany. Teo ihany koa zany ry Marine Le Pen izay hoe nilaza zany tsy fahafaliany amin'ny hoe resaka tsy fanarahan-dalàna ary ny amin'ny hoe fahamarozan'ny immigrant izay ao Frantsa zany miteraka ny korontana ara-tsosialy. Dia Eric Zemmour efa nilaza ny heviny ihany koa zany manodidina an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Eric Zemmour moa zany izy teratany arabo izy zany, tsy haiko marina moa na algériana izy na inona fa efa mipetraka ao Frantsa zany ary efa mieritreritra ny tenany ho frantsay zany. Zany hoe nanjary nivadika resaka fitadiavan-tseza, fitadiavana sondazy ambonimbony indray zany ny eo amin'ny fanehoan-kevitra zany kanefa ny zava-misy dia ain'olona ny lasaka teo
ary tsy misy excuse ny fantatsahana ain'olona. Manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia ny hoe fijerevana amin'ny fotony zany ny hoe olana. Satria ny ankabeazan'ireo hoe ray aman-dreny ao Frantsa zany ny migrant dia olona izay hoe miasa mafy any amin'ireny ataontsika hoe asa madinika, manufacture, miasa ala, tsy manam-potoana zany ireo karazan'olona ireo zany ny hoe anabeazany zanany ny arahana ranomasony zanany hoe manao inona marina moa zany io zanany io, satria raha ny témoignage-ny reniny Naël sy ny olona manodidina azy zany dia ohatrany hoe zaza calme zany Naël, zaza tsotra, hendry, tsara fanahy, mbola niresaka tamin'ny maraina ary mbola nomeny vola atao goûter. Izay zany ny firesaky ny mamany Naël, kanefa dia gaga izy zany na eny ny vaovao zany momba ny zanany ny toandrony iny zany. Ka anairako antsika ray aman-dreny zany izay zavatra rehetrarehetra izay. Efa maromaro ny hoe émission napetrako teto zany momba ny hoe délinquance, ny zaza mania zany dia eo ihany koa ny fitaizana zaza, eo ihany koa zany ny hoe ny ankizy sy ny fifohana zava-mahadomelina, ny olana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny reny sy ny zanaka, zany zavatra rehetrarehetra zany efa noresahako teto daholo izay hoe manodidididina zany any hoe kany Naël io. Ka ny violence zany dia tsy miresoudre mihitsy ny problème de société, satria raha namana polisy zany dia nitoky fotsiny izy zany ny amin'ny hoe ity zany olona tsy manara-dalàna dia andeha hotifiriko zany satria eo koa zany ny lalàna koa zany dia misy ihany koa ny hoe raha ohatra zany misy olona ka hoe mandazy zany ny hoe fisavana na ohatr'izany zany ataon'ny polisy dia manana droit zany ny polisy hitifitra raha ohatra ka misy zany ataontsika mise en danger zany ny ain'ny polisy zany, dia eo zany izy ny légitime défense. Nisy lainga betsaka nefa tao mibadika ilay version an'ilay polisy satria ny zava-nisy zany dia hoe nisy zany ny caméra izay nijery ary nahita tsipiriany ny zavatra rehetra izay nitranga, satria ny polisy dia nilaza fa hoe en danger zany ozy izy ny polisy, satria rehefa nidemary zany Naël dia nisy polisy hono teo aloha, kanefa lainga dia lainga zany zavatra rehetrarehetra izany zany araky ny voalazan'ny vidéo. Teo zany dia misy olana zany ny eo amin'ny resaka fifandraisana, satria miditra ihany koa ny atao préjugé. Izany hoe ilay polisy zany dia efa olay mieritreritra hoe rehefa arabo zany amin'ny quartier mafanafana dia olon-dratsy ka tokony hovonoina zany fa tsy tokony hoenoina, tsy tokony hojerevana, tsy misy intsony zany ny tokony hoe anadiadiana ny momba n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Amin'izay ka zay izy zany dia miditra ny resaka ataontsika hoe rasisme. Eto an-daniny indray nefany zany amin'ny hoe kan'ilay zaza 17 taona mbola tsy matotra zany ary mbola ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe fitadiavany izany ny hoe ny fomba fiainany mbola tsy vorosaina tanteraka zany ny hoe ny plasiny ao amin'ny société sy ny hoe tokony hanaja lalànany izy miditra ao ihany koa zany ny hoe resaka fanabeazana amin'izay resaka izay. Kanefa zany dia mila zany ny hoe fandanjalanjana ny eo amin'ny société roa tota, na ny eo amin'ny mpiavy zany ny migrant, na ny eo amin'ny société d'accueil zany. Mila ny fandanjalanjana ny roa tota, satria teo zany à l'extrême zany le cas, izany hoe samy misy ny préjugé, samy misy ny
zavatra efa mipetraka tao anatin'ny lohan'ny tsirairay sy ny subconscience ny tsirairay. Izany hoe rehefa nanohitra ny policier zany i Naël de tonga de hoe iza koa ianao no mba andeha hanohitohitra ahy, ianao zay immigrant kely ery ve no andeha hanohitohitra ahy. De tonga de niakatra zany ilay ranamana tao amin'ny polisy. Ilay immigrant indray zany dia ilay hoe tsy masaka ara-poto-kevitra ny amin'ny hoe avahiny ange izahay aty, ka ny olon-dehibe nefa zany no afaka anadiady an'izay hoe karazana position zay fa ny ankizy tsy afaka zany raha tsy misy ny hoe fanentanana azy sy ny hoe fanabeazana azy manokana zany momba n'izay zavatra rehetra izay hoe mila hajaina anie ny lalàna. Ary ianao koa rehefa mipetraka tanin'olona dia mila ihany koa zany mahalala ihany koa ny fombafomba fisainan'ilay olona ao amin'ny tany izay hipetrahanao. Ka zany rehetrarehetra izany mantsy zany dia ilana ny ataontsika hoe zany hoe ny fanentanana sy ny fanabeazana isaky ny isa-tsokajiny, na ny olona voatonga zany io na ny mpiavy na ny mpandray, samy ka extrême daholy. Ary indrindrandrindra koa hoe miditra koa ny resaka tempérament satria hoe tempérament n'olona mafanafana avy any amin'ny arabo, izany no hoe nisy confrontation tamin'ny polisy frantsay fotsy samy mafana zany no tanatin'ny niatezerana ny roatonta zany. Ny tempérament'ny arabo zany de ny hoe izy tsy manaiky mihitsy zany ny hoe voatsindry izy zany amin'ny n'importe quelle circonstance zany, ary tsy matahotra fahafatesana izy, tsy matahotra fahafatesana izy raha vao misy ny confrontation. Zay zavatra zay zany na vahiny izy zany tonga amin'ny tany anankiray dia tsy te s'intègre firy izy, fa ny azy de ny zay zavatra ao anatin'ny lohany ihany. Etsy ilany indray nefa zany ny hoe ny frantsay izay hoe efa lohana mpanjanaka colonisateur zany dia ilay hoe tsy maintsy tokony misy soumettre zany amin'ny lalàna. Miditra betsaka zany ny hoe fanadiadiana ny maha olombelona mihitsy zany ao anatin'ilay hoe resaka brutalité policière. Ka mila mieritreritra zany tsika avy amin'ny tany mahantra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fifandraisana amin'ny Occident, ahoana ny fomba izay anabeazanao ny zanakao manoloana n'izany situation rehetrarehetra izany, satria na tiatsika na tsy tiatsika de misy ny atao hoe pouvoir an'ilay tany izay andehananao. Kanefa efa niresahako teto ihany koa ny atao hoe inona ny atao hoe pouvoir, zany hoe samy manana pouvoir daholy, na ny olona izay ataontsika hoe zany hoe eritreretina ho ambany, na resaka ekonomika zany na resaka ara-tsosialy, dia mila mitandrina izay mieritreritra ny tenany ho matanjaka, satria iny zany ny manifestation izay nandoroana trano betsaka, naratrana olona maro, nisy ihany koa zany ny pompier maty tao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny, dia manifestation de pouvoir ny roatonta zany iny zavatra nitranga iny, izany hoe ny pouvoir ny maronisa atao hoe madinika zany sy ny pouvoir ny tany mandrosoka. Mety andeha lavidavitra zany iny karazan-javatra iny, andeha lavidavitra iny satria samy mafana zany noho ny fandona. Ka ny tiako ampitaina fotsiny mantsy zany amintsika malagasy de ny hoe mampieritreritra ny karazan-javatra ohatran'ireny, ary mila jerevana amin'ny fotony zany hoe inona ilay problema. Satria raha hiteny mantsy ianao zany zay reny resaka arabo reny fa ny zanantsika malagasy ange tsy misetrasetra ohatran'ireny. Misy fomba fisehony hafa nefa zany ny amintsika malagasy eo anolohan'ny
karazana tsindry ohatran'ireny. Ny arabony azy zany dia tonga dia hoe fasafasa izy zany mamaly, na ho faty eo aza izy na ho latsaka eo ny ainy dia mamaly izy ary mamono amin'ireny hoe amin'ny alalan'ireny ataontsika hoe terrorisme ireny koa. Ny tempéramentsika malagasy indray nefa zany dia ilay hoe mandefitra dia hoy vazaha. Ny zava-doza nefa zany ao ambadika ilay hoy vazaha dia ny hoe ilay frustration zany lasa mandeha amintsika samitsika indray. I Afrika sy Madagasikara zany no teneniko amin'ny zavatra ohatran'izay. Izany hoe ilay hoy vazaha zany miandrona ny lolompo ao anaty ao dia ny mpiray tanindrazana no miady, satria izay matanjaka zany dia mamerina ihany koa zany an'ilay hoe karazana domination zany ataon'ny tany mandroso aminy zany ka ratsy dia ratsy izay zavatra zay, satria any amin'ny vady aman-janaka zany no mampiseho ny karazana domination amin'ny endriny maro samihafa, ny violence conjugale, ny tsy fananana fandeferana amin'ny samy malagasy, ny fifamerimpiretana, fanindritsindrina, ny fifanavakavahana averin'ny malagasy any amin'ny ilay société misy azy indray zany ny karazana famorim-piretana. Ka ny tiako hatongavana zany dia ny hoe isika tsy mba mandray an'izay zavatra tsara avy amin'zareo, le toe-tsaina tsara dia le hoe le fitiavana ny fandrosoana, le fitiavana ny hoe ampandroso ny taniny, satria any ange ny bazin'ny rasisme tompoko lahy sy tompoko vavy, any amin'ny resaka hoe rapport de force, satria ny référencenao dia ny taniny avianao. Ka raha vao mbola faible zany Afrika sy Madagasikara tompoko dia aza manantena fa mbola hitohy ny resaka rasisme. Teny atsipoko zany zay zavatra zay ho an'ny mpitondra malagasy sy ny Afrika, satria raha vao mbola tsy mandroso ny taninao dia iny ny référence-ny zanakao, ny référence-nao amin'ny toerana rehetra izay andehananao, iny tany mahantra ao aminao iny. Izay mantsy zany no andefasako foana zany fampatsiahivana ny mpitondra malagasy sy ny mpitondra afrikanina hoe jereo ny taninao, jereo ny tanitsika, satria ny taranaka rehetra izay mandimby eo dia ny référence ny taniny aviany ihany no référence ho raisin'ny hoe ny pays d'accueil zany. Na anana situation mamirapiratra ianao aty dia ny taniny avianao no référencenao, tsy ho afaka io raha tsy mitraka i Afrika sy Madagasikara. Zany zavatra rehetra izany dia voafehy ato anatin'ity le livre vert du bonheur izay nosoratako ity zany, torohevitra ho an'ny ray aman-dreny zany amin'ny fitaizana zanaka aty amin'ny Occident na any Madagasikara raha zany, satria mbola misy zany ny tsindry aloka atao amintsika zany any Madagasikara. Ka jereo vakio ity livre vert du bonheur ity, mandehana ao amin'izany foresanté.com fa ho hitanao ao zany ny hoe andininy sy ny ambangovangony ny résumé momba nyity fa ilainao zany amin'ny fiainanao amin'ny fitaizana ny zanaka, satria isika olon-dehibe no efa afaka mandanjalanja sy afaka manana ny fandeferana sy ny hoe manadiady ny momba n'io rasisme sy io hoe karazana maltraitance io, fa ny ankizy tsy mbola mahafantatra an'izany ary tsy mbola voalavola amin'ny resaka hoe inona no attitude tokony ho raisiny zany manoloana ny
resaka rasisme sy ny discrimination satria raha isan'andro ny olombelona iray no mandrehan'izay ataontsika hoe discrimination izay dia mazava ho azy fa isy fiantraikany izany zavatra rehetrarehetra izany eo amin'ny resaka ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy ho an'ny ankizy izany ka dia mety mandeha hatrany amin'ny resaka délinquance na ny hoe zaza mania izany. Misy izany ny hoe extrait kely izany izay hoe asehoko anareo zany manodidina an'izay zavatra rehetrarehetra izay zany ato amin'ity boky nosoratako ity. Notre livre vert actuel est dans notre tête à cause simplement de la couleur de notre peau. Bien des opportunités nous sont refusées. Il prend maintenant une forme plus sournoise et plus difficile à détecter. Le racisme à caractère flou. Seuls les Noirs, les plus intelligents et les plus forts intérieurement peuvent comprendre le nouveau code du livre vert, non écrit, non édité, non publié, mais qui circule chaque jour dans notre société pour nous faire remettre à notre place. Il nous appartient de deviner et de décoder ce code. Les problèmes surviennent lorsque les enfants sont trop jeunes et moins aptes à comprendre les codes, d'où leur sentiment d'être rejetés par la société, d'être déstabilisés, de perdre l'estime de soi et de confiance en soi. Alors il ne reste qu'un pas à franchir avant de se tourner vers la délinquance et la haine contre le système. S'ensuivent le décrochage scolaire et criminalité, etc. Par contre, il ne faut pas confondre le mal-être qui est ancré en nous, consécutive à la séquelle de la colonisation et de l'esclavagisme, ou le mal-être consécutif à une mauvaise santé, dépression, incapacité d'adaptation. Miodikodinao daholo zany ny zavatra rehetrarehetra ny hoe ilay karazana exclusion na le fanavahana zany mety miteraka ihany koa zany karazana dépression, karazana mal-être amin'ny immigrant izany zavatra izany ka misy ny torohevitra maro dia maro izany ara-pahasalamana, ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy izay hoe atoroko ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany atao anatin'ity hoe le livre vert du bonheur ity zany dia manentana anao zany anjifa an'ity boky ity fa hanatsara ny fiainanao ary dia tsiditsidio matetitetika efa noteneniko ny hoe mila zany isika malagasy manana karazana foto-kevitra ijoroana zany akoatra ny hoe fivavahana, akoatra ny hoe finoana ny fitahian'ny razana sy ny sisa izany satria tsy tokony fanebaka isika ny amin'ny hoe afinoana an'Andriamanitra sy ny hoe tsy mino an'Andriamanitra sy ny hoe resaka fivavahana ara-drasana tsy tokony ho antsony ny tokony ho bazin'ny hoe resaka ifatoantsika zany fa ny hoe ahoana zany ny fomba ianavotana any Madagasikara, ahoana ny fomba ampandrosoana ny Madagasikara. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.